Zay ny amin'iny nahemitra ihany koa ny hetsika ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay tokony ho tanterahana ho amin'ny rahampitso nahemitra amin'ny 12 ny volana Jolay indray zany ity hetsika ity mitoetra hatrany anefa ny fitakiana izay misy napetraka zany hatramin'izay na dia teo aza ny fiamorana izay napetraka ireo tompona andraikitra indray ao anatin'ity tontolon'ny asa fanaovan-gazety ity. Nofoanana ny diabe novezin'ny hetsika ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety MLE ho totosaina rahampitso 7 Jolay. Diabe izay nofaritana ianga etsy Akorondrano ary tonga eny amin'ny tsangabatin'ny OGM Analakely. Mba ialana amin'ny fifangaroana amin'ny hetsiky ny TIM izay ankalaza ny 15 taona no antony nanafoanana ny hetsika araka ny fanazavana nety ny mpitariky ny MLE. Numarian'ny fetra Rakotondrazoko kosa fa mbola voatazana ny fitakiana ny tokony amerenana ny fandinihana ny lalàna mifeny serasera. Mitenenana hoe tsy ilaina intsony zany espace de concertation resahana ministre ny serasera zany satria efa nisy concertation ve mihoatra ny ireny efa nataontsika nandritra ny firy volana na molavolana volavolan-dalàna mikasika ny code de communication reny. Aminay zany dia hoe fotsiny raisina ahiditra eny amin'ny parlemanta dia anjaran'ny parlementaire ny miady hevitra, anjaran'ny parlementaire ny manitsy an'izay zavatra heverindrareo fa tokony ahitsy ary isika mpanao gazety sy ny matianina eo amin'ny lafin'ny serasera dia vonony hiaradia amin'ireo parlementaire ireo hanoro azy hoe inona no mety, inona no tsy mety. Nakisaka ho amin'ny 12 ny volana Jolay ny hetsiky ny MLE tokony ho totosaina rahampitso 7 Jolay. Hetsika izay tafiditra amin'ny fanamariana ny faha-eritaona nandaniana ny lalàna ho an'ny serasera.